fa noraisiny Premier ministre lehibe ny gouvernementa Jean Ravelonarivo itolakandreo teny amin'ny lampam-panjakana ny Mazoarivo ireo délégation avy amin'ny firenena mikambana izay ijery ny fomba hikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 araka izany dia isy ny fiainona amin'ireo mpiara-miombonantoka eo ihany koa ireo mpiantsehatra rehetra izay manana anjara ao anatin'izay raharaham-pifidianana izay. Efa mimana sahangy amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny gouvernementa sy ny firenena mikambana. Io tolakandro io no niraisin'ny Premier ministre Jean Ravelonarivo ny délégation amin'ny firenena mikambana tarihan'Andriamatoa Naïté Lanio Simon Pierre izay hanao tombana ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara. Fitsidiana izay nitanterahana noho ny fangatahany gouvernementa malagasy. Misy taratasy nalefa tany voahaingana zany amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny taona 2024 mikasika ny fifidianana filoham-pirenena zany. Mba hanomanana tsara an'izany zavatra izany dia nangataka tamin'ireto firenena mikambana reto zany système des Nations Unies mba hanampy antsika amin'ny fanomanana an'izany. Ary tsy ela zareo dia namaly ny antso izay nataon'ny gouvernementa hanomana an'izany zavatra izany mba ho fifidianana mazava ara-dalàna tsy isiany raorao no atao ary mba ho fanomanana ny fifidianana koa zany amin'ny taona 2024 ara-dalàna. Comme il est de coutume, quand un État membre de l'ONU, comme c'est le cas de Madagascar, envoie une requête au secrétaire général, le secrétaire général déploie toujours sur le terrain une mission pour venir échanger avec toutes les parties prenantes au processus électoral. Donc nous sommes arrivés hier, on a commencé la mission aujourd'hui et pour les 2 prochaines semaines, nous allons rencontrer toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, les institutions de la République, les partis politiques, les organisations de la société civile, mais aussi les partenaires internationaux pour pouvoir ensemble identifier quels sont les besoins de Madagascar. Nanazaiva ihany koa lehibe ny délégation fa mbola eo amin'ny lafiny fanombanana ny zava-misy eto Madagasikara aloha ny antondian'izy ireo. Isy arak'izany ny fiaonana amin'ireo mpiantsehatra rehetra toy ny lehibe an'andro mpanjakana sy ireo mpanao politika malagasy. Tsy voafaritra aloha hatreto raha isana ihany koa ny lafiny fialana amin'ny krizy izay mety ateraky ny krizy ny fanampian'ny firenena mikambana raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Naïté Lanio Simon Pierre hatrany. Efa niteny niterako fa tsy hilatsaka aho candidat filohan'ny République. Nanamafy teo am-pamaranana amin'ny Premier ministre Jean Ravelonarivo fa tsy mikasa ny latsaka hovidiana filohan'ny République ny tenany amin'ny taona 2024.